ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba tsika rira revako malalatra ity zoma fa efatry ny volana septambra ity. Ny mofinainantsika anio dia ny Korintianina voalohany toko fahatelo. Korintianina voalohany toko fahatelo andininy fahafolo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko fahatelo andininy fahafolo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Fakitsy amin'anaran'i Jesosy zandriavako. Araka ny fahasoavan'Andriamanitra nomena ahy, tahaka ny fanaon'ny mpitamarika mahaino no anaovako ny fanorenana, ary ny hafa mandrafitra eo amboniny. Nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny. Fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Ary raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vato tsara na hazo na bozaka na amin'ny lolo eo ambonin'ny fanorenana, dia aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra, fa ny andro ny ampiseho izany, satria aseho amin'ny afo izany andro izany, ka dia ho zaham-toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny, dia handray valim-pity izy. Raha ho levon'ny afo ny asan'ny olona, dia ho faty antoka izy, fa ny tenany kosa ho vonjena, nefa toy ny avao amin'ny afo ihany izy. Ray masonao manomasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Adevitra be afaka malala no niseho tamin'ity taratasy ho an'ny Korintianina ity. Adevitra na fizarazarana mihitsy ara no nanjaka tao amin'ny fiangonana tao Korinto. Nisy tamin'ireo kristiana tao Korinto tsy niazona ny tena fampianarana marina, fa niazona ny mpampianatra. Zany hoe ny tompony hoe mbola male, mbola zaza amin'ny finoana ihany ianareo, ny apôstôly Paoly, mbola tsy nahazo vitika ihany ianareo, ka indraindray dia tsy ilay fampianarana no naraha ianareo, fa mpampianatra no naraha ianareo. Misy aminareo izy manao hoe izany Apôlôsy, izany Paoly, misy koa raha hoe izany Kefasy, misy hoe izany Jesosy. Fa ho Paoly manao hoe ny zava-dehibe dia tsy izay, tsy zava-dehibe dia tsy izay. Tandremo tsara fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra ihany izahay. Ary sahan'Andriamanitra ianareo sy trano arafitr'Andriamanitra. Iza moa Apôlôsy izy amin'ny andininy fahadimy, iza moa Paoly. Fa mpanompon'Andriamanitra ihany ireo, fa ny mampitombo anareo dia ny tompo ihany. Ka eto amin'ity andininy fahafolo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo ity dia manazava ny apôstôly Paoly fa ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, ny mpitoro ny filazantsara zany, ny mpanompon'Andriamanitra rehetra dia miasa amin'ny fahasoavana avokoa. Miasa noho ny fanomezam-pahasoavana nomeny Andriamanitra azy. Tsy izy ireny akory no maty amin'ny hazo fijaliana. Tsy izy ireny akory no mamonjy ny olona sy tompon'ny fanorenana, fa fiasana ihany izy. Mpiara-miasa amin'Andriamanitra ihany izy. Izy no mamboly, izy no mandena, manondraka zany, mikarakara. Fa ny mampitompo kosa dia tsy hanahazo ny apôstôly Paoly. Eto rehefa ko malala dia ny apôstôly Paoly dia manazava ny hoe inona moa ny ataon'ny mpanompon'Andriamanitra. Dia hoy izy manao hoe izao ny mpanompon'Andriamanitra dia nomena fahasoavana. Ary nomena fanomezam-pahasoavana izy tahaka ny mpitamy arika mahay. Zany hoe izy zany ny mpanompon'Andriamanitra na izay miasa amin'ny fahasoavana dia tena nomen'Andriamanitra ny fahazavan-tsaina mba ho tahaka ny mpitamy arika mahay izy. Dia zao ny apôstôly Paoly, zao anefany ny tena fanorenana dia Jesosy Kristy tompo. Ny tena fanorenana dia Jesosy Kristy tompo. Zany hoe ny finoana sy ny fireketam-pon'ny mpino izay na ny fanororantenan'ny mpino dia ao amin'ny Jesosy Kristy tompo ihany. Misy kosa nefa ny fampianarana izay ataingina eo ambony noho ny apôstôly Paoly. Aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny. Ny fototra zany dia Jesosy. Ary eo amboniny kosa
le fototra zay ataon'ny olombelona zay ataon'ny mpampianatra ataon'reo olona mahana fanomezam-pahasoavana eo ambonin'izay fanorenana Jesosy Kristy tompo zay rehefa mandray an' Jesosy zany ny olona ho tompo sy mpamonjy azy dia zay le fanorenana de tonga kosa ireo mpanompon'Andriamanitra nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana samy hafa mpampianatra mpitandrina mpianatra dia manao zavatra eo amboniny iny fanorenana iny fanorenana iny lay finoan'ny olona ny Jesosy tompo sy mpamonjy azy de zao ny apôstôly Paoly iny rehefa mandray ny filazantsara lay olona de mandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy azy izy fa izao kosa misy fampianarana raisina rehefa avy eo misy mpanompon'Andriamanitra mena fanomezam-pahasoavana hampianatra azy ary iny lay arafitra eo ambonin'lay fanorenana. Lay fanorenana tsy izy akory nanao azy fa Jesosy ny fanorenana. Jesosy le vato fehizoro. Ny finoan'ny olona de tsy finoana lay mpampianatra akory. Ny mpampianatra de tsy manao azy, tsy manao zay inon'ny olona azy. Satria tsy izy mahatao amin'ny azy fijaliana nga izy nga mpamonjy fa ny mahatonga ny olona mino an Jesosy de Jesosy ihany asany fanamasana zay mahafanorenana azy dia mandray an Jesosy ny olona zay le tenen'ny Paoly hoe Jesosy le tena fanorenana fa le fanorenana kosa rehefa aveo de misy zavatra arafitra eo amboniny le mpampianatra le mpitamarika mahay no mandrafitra ny zavatra eo amboniny de zao Paoly misy karazam-pampianarana amin'izay zany renao misy karazam-pampianarana amin'izay renao arakaraka ny fanomezam-pahasoavana omen'ny olona ny mpampianatra zay renesinao hoy Paoly manao hoe de misy amin'izay ara andrafitra volamena eo ambonin'io rehefa nandray an' Jesosy anao de misy mpampianatra andrafitra volamena eo aminao misy andrafitra vato volafotsy misy vato tsara misy hazo misy bozaka misy mololo sy ny sisa rehetra arakaraka ny fanomezam-pahasoavan'ny olona io tsy misy hoe ilaina sa tsy ilaina fa misy volamena ilaina ny volamena misy bozaka ilaina ny bozaka misy vato ilaina ny vato arakaraka ny fanomezam-pahasoavan'ny olona zay ny rafitra eo ambonin'lay fanolorantenan'ilay olona de zao ny apôstôly Paoly zao kosa nefany tsy maintsy ho zahatoetra lay zavatra narafitra ataovy hoe mianatra katekomenina ianao rehefa avy nandray an' Jesosy de mianatra katekomenina ianao de misy mpampianatra anao katekomenina asy mpampianatra iny hoarina amin'ny volafotsy ve iny hoarina amin'ny volamena ve iny hoarina amin'ny vato tsara ve zay fampianarana ataonanao eo hoarina amin'ny mololo ve arakaraka ny fanomezam-pahasoavana raha ohatra ka fanomezam-pahasoavana manokana ny azy dia ho volamena ny arafitra ny eo fanomezam-pahasoavana momba ny bozaka ny azy de ho bozaka na mololo ny arafitra ny eo samy mana ny fanomezam-pahasoavana io tsy mity hoe inona ilaina sa tsy ilaina tsy zay ny olana fa miezaka manao zay mety ataony eo reo olona ireo hoy ny apôstôly Paoly arak'izay fanomezam-pahasoavany mpitandrina sy fanomezam-pahasoavany tekona fanomezam-pahasoavany tekona sy fanomezam-pahasoavany mpianatra fanomezam-pahasoavany mpianatra sy fanomezam-pahasoavan'ny mpampianatra teolojia no zany dia samy mandrafitra samy mametraka eo amin'io fanorenana eo am' Jesosy Kristy tompo eo ny olona rehetra de zao ny apôstôly Paoly zao kosa nefany zay zavatra ampianarina anao zay zavatra narafitra eo amboniny de tsy maintsy ho zahana toetra inona no zahatoetra azy ny afo ny apôstôly Paoly dia rehefa misy zany rehefa mampianatra zany lay mpampianatra na efa tonga lay olona manorina zavatra eo ambon'lay fanorenana lay olona pino an' Jesosy dia misy zavatra niraisiny ary rehefa niraisiny ny zavatra iny de zao sedrainy hoy ny apôstôly Paoly inona ny raisiny teo volamena inona ny raisiny teo bozaka inona ny raisiny teo vato fa zao tsy maintsy ho sedrainy hoy ny apôstôly Paoly sedrainy amin'ny hafa inona le hafa hoy ny apôstôly Paoly de tenen'io manao hoe ny andro izany afo zany zany hoe ny fotoana izany afo zany ny fotoana zany no misedra ilay fampianarana lay zavatra narafitra teo amboniny de ny fotoana no misedra azy raha ohatra ka mafy lay fampianarana volamena de na eo aza lay afo na eo aza lay fotoana de tsy levony izy fa vao maika mamiratra raha ohatra ka marefo lay zavatra natao teo bozaka de mainy tonga dia vetivety de adino vetivety de tsy tadidy vetivety de tsy tafapetraka
ay rehefako malala ny fampianarana ampianarina anao io zavatra renesinao io zavatra atolotry ny fiangonana io zavatra atolotry ny mpiarabelona aminao ka nandray faneza-pahasoavana io izy de zao ny fotoana no misedra azy jereo tsara ny fampianarana Jean Calvin 500 taona teoriana fa mbola tadiditsika rehetra ihany vato ve zany volamena ve zany ny tompo no mitsara misy fampianarana vao natao ndeha ataontsika hoe tamin'ny herinandro ambony noho ny fanomezam-pahasoavana tamin'ny herinandro ambony de efa tsisy tadidy na tsy voarainy de efa lasa lavalo ny fotoana sahady satria mety bozaka izy zanatry mety mololo izy zanatry zany hoe ny nisedra lay zavatra arafitry ny fiangonana de zao ny fotoana be dehibe ingery afaka malala ny misy karazam-pampianarana re na amin'ny fahita lavitry na amin'ny onjam-peo misy karazam-pampianarana misy karazany rentsika itsika tsy afaka mitsara hoe bozaka ve iny fa volamena ve iny sa vato ve iny sa baoritra ve iny sa inona misy karazam-piangonana be dehibe koa mitrangy entsery tsy mahazo mitsara koa tsika hoe volamena iny na vato iny tsy anjaratsika mitsara n'zany fa ny fotoana no mitsara azy ny fotoana ihany no misedra azy hoy apôstôly Paoly ary raha ohatra ka eo zay rehetra zay de tafatoetra izy raha ohatra ka mandalo zay fizahan-toetra ny fotoana zay izy ka maharitra de mahazo valim-pitily olona misy zany zavatra le afako malala ikelezanao aina mihitsy fa kay bozaka eo anatrehan'Andriamanitra mety tena mampianatra be mety mandeha manao zavatra maro isan-karazany fiangonana mety manao zavatra be dehibe manolona tra manao fitokina filazany tsara mitety an'izao tontolo zao tsy fantatro mety manao fanasitrana mety manao fahagagana mety manao zavatra be dehibe kay bozaka ao anatrehan'Andriamanitra mety mandalo fotsiny de tsy tadiditsony de lasa tsy tafapetraka ary mety misy ataontsika hoe olona be fitiavana mety tsy fantatro mety ho zavatra tahaka nataon'lay vehivavy nanao fanatitra zay kely nananina no nomeny nefa ny tomponao izy nanao lehibe zay volamena de afaka malala eo ndray tsy fampitsara akory ka manao hoe iny n'le pastery na n'le mpiandry na n'le fiangonandry nininy tena volamena fa ninindry kosa bozaka mihitsy ny meny tao zay de tsy tadidy tsy zay le afaka malala tsy mahazo manao zany tsika fa bedin'Andriamanitra satria tsy itsika no mitsara ny zavatra aorina fa Andriamanitra ny fotoana ny fizantoetra n'Andriamanitra zany le afaka malala ny tiana tenenina de ity avako zavatra roa ny fanorenana ataon'ny tompon'ny fanorenana de tsy ny fiangonana akory Jesoa tsy atsika akory Jesoa any Jesoa an'Andriamanitra ny mahatonga ny Jesoa ino mahatonga ny olona ino ny Jesoa de zao le avako malala asan'Andriamanitra tsy misy mahay manatona n'Andriamanitra hoy Jesoa la tsy amin'ny alalany ihany zany hoe ny finoana de io le fanorenana io avy amin'ny Jesoa avy amin'Andriamanitra fa zao ny asan'ny fiangonana ny manao ny fanorenana eo amboniny de manao inontsika mitaizytsika mampianatra azy momba ny finoana mampianatra azy momba ny toetra maha-kristiana mampianatra azy ny fahamasinana mampianatra azy fitiavanamina sy ny sisa zay le fanorenana ataontsika fiangonana ataon'ny fiangonana ataon'ny fiombonana eo ambonin'ilay fanorenana zao le avako malala tsy maintsy mbola zahatoetra ny fotoana no mizahatoetra azy ary de misy avako malala tena maharitra misy tao anatin'ny tantara fiangonana de misy karazana fampianarana be dehibe inge banda anjatony fa navalany tantara nanamarimarina kokoa bozaka gamba ve zany tsy fantatro izy tompony mahalala volamena ve zany izy tompony mahalala tsy avy tsara sanatria fa zao rehefa ko malala ny adidinao de izao miasa ampitiavana ataovy zay tokony atao rehetra ataovy ny fanorenana aza makatoeran'ny Jesoa fa makatoeran'ny mpitamarika mahitaka ny Paoly ataovy tsara ny fanomponao fa mbola ho sedrain'io ataovy amin'ny fitiavana ny fanomponao fa mbola ho sedrain'io zay aorinao ao na vato na vola fotsina iny fa ataovy tahaka ny mpitamiarika mahay zany hoe ataovy tsara ny fanomezam-pahasoavanao de konny ianao mitaiza ny olona ao amin'ny zavatra tsara manao fanorenana eo ambonin'ny finoan'ny olona ny tekona miasa fanompony manatatraritra mizara fandraisana mampahery mampandrosa azy eo amin'ny mpiangonana mamangy azy mampahery azy tsy fantatro
mampianatra sekoly alady ianao mpita miarika mahay ianao mampianatra lesona nykizy ianao mampianatra azy tsenjery mpita miarika mahay ianao fa zao revako malala tsy maintsy mbola setraina reny zavatra nataontsika isan-karazany tao amin'ny fiangonany reny fa izao ataovy tsara ataovy amin'ny fitiavana de avelao zany tototoetra zany fotoana toetra fa izao revako malala raha ohatra ka maharitra la izy zany hoe tena nataonao araka ny tokony ho izy ny fanomponao ka le tena fanorenana nataonao tena fanorenana naharitra ny fizantoetra de izao revako malala mahazo valim-piti ianao raha ohatra ka tsy naharitra le izy asa tsy fantatro zay mety ho nanaovanao ny fanomponao tao mety ho le zavatra naoronao tao tsy fantatro sanatria ny tompony mahalala mety ho zavatra tsy maro toerana mety ho zavatra ataontsika hoe le zavatra naoronao tao mba mety nikely aina ihany ianao mba mety nao zavatra mety fa zao tsy araka tsy naresy ny fizantoetra ny fotoana de ino io ny apôstôly Paoly tsy very akory ianao ka ny tompo tsy manary ny fikelezana ainanao hoy izy manao hoe fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadiny ny asa sy ny fitiavana nasehonareo tena sahirana mihitsika saingy zao mety mba bozaka aloha ny vita toy ny apôstôly Paoly manao hoe voavontsy foana le olona ka fa matiantoka fotsiny izy satria be de be ny ezaka nataony tao be de be ny finiavana nataony tao fa kay levo miafy toy ny bozaka sy ny mololo sahirana izy nitafy tamin'ny mololo tary sahirana tena inona tsy nataony tao saingy zao le afaka malala ay le izy vo nandalo ny fizantoetra de levona le izy le afaka malala zay mahatonga amin'ny teny aoka hitandrina isika amin'ny fanompotsika le afaka malala so inona moa ny hoe mololo inona ny hoe volamena inona ny hoe vato de arakaraky ny toeponao manao lay aza fitiavana faharetana fanaraka misotra masina sady tsy fanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ve atao ampitiavana ve atao amin'ny njoto ve le afaka malala nahoana le zao maefa be mandrakariva maireza manorina mitory mivavaka miasa raiso Jesoa zao le afaka malala nda natorio Jesoa mba manao fanorenana eo ambonin'izay efanoraisin'ny olona de Jesoa koa ianao ivavakantsika le avako tompo aza veranao fatiantoka izahay ka ny fikelezana ny fiangonanao na ny fikelezana ainanay amin'ny fijogona vavolombelona na ny atokantrano io na ny ampiasana io amin'ny toerana maro samihafa ho fatiantoka satria resy ny fizantoetra fatiantoka satria tsy maharitra ny hozantoetra amin'ny afo ny teninao mamparezana tompo mba ho ny fikelezana ainanay aharitra amin'izany fizantoetra ny fotoana zany ho toy ny vola fotsy na volamena na vato tsara harafitra eto amin'ny firenenay ta io ny asan'ny fiangonanao tompo ho toy ny volamena sy vola fotsy izay tsy ho vasoka ny fotoana ho toy ny volamena sy vola fotsy na eo aza ny afo mahamay ny fizantoetra ny fotoana tonjato ifandimby de amiratra ny fiainan'ny fiangonanao amiratra ny asan'ny fiangonanao misaotra tompo fa ity taona ity zay de na tsiaro manokana faharoanjato taona ny sekoly efitsekema tsapa ny sekoly protestanta tsapanay tompo fa volamena ny narafitra ireo missionnaire ary mandraka kehitriny zahay de mahita ny famira-piratany ny asanao tamin'ny alalan'ireny mpanomponao reny de zahay ankehitriny ko tompo ataovy mafana fo miasa amin'ny mpitiavana mba ho ratry ray amin'ny fotoana ionanay aminao de hiteny aminay ianao manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky midira ny fifalian'ny tomponao fa volamena ny narafitrao vola fotsiny narafitrao vato tsara ny natsanganao eo ambonin'ny fanorenana te Jesoa de terisy tompo ny fiangonanao sy ny mpiny rehetra anaviana mpiainana anompo amin'ny fitiavana anompo amin'ny fifaliana anompo anao Andriamanitra amin'ny faharetana misy saotra Jesoa no ny famindramponao ampitoero amin'ny mandrakariva ny fiadanam-ponao amen.